aleo isy hafanana eto amin'ny fanahin'ny voninahitra, aleo isy firetana eto amin'ny fanahin'ny voninahitra. Fa rehefa mafana ny fonao, sarotra aminao ny hemitra amin'ny fanomponan'Andriamanitra, satria ny fonao no menao tao. Anatin'andro manorana mbola tonga ianao, zany ny atao mafana fo. Tamin'ny 10 alina ianao vao tonga tany an-trano omalina, tamin'ny 10 sasany alina amin'ny 5 maraina ianao iny efa miomana ihany koa ankaty am-piangonana, zany ny atao mafana fo. Mety manontany any an-trano, ianao mihitsy moa ny pasteur an'io e, fa ianao mihitsy angano premier responsable an'io. Zay zao omaly tamin'ny 1:10 sasany alina ny sakafo alina, nareo sasany koa mety tamin'ny 2 maraina ny sakafo alina. Fa isaorana ny tombo momba niditra tamin'ny 6 androany tena marina, fa natao tamin'ny 4 moa ny intercession. De misy ange fa tsy hainao a, efa ampy anazy ny tamin'ny alina iny a, de leo raha pitsondray vao mandeva mba hakakaina kely aloha. Ny olona mafana tsy manao an'izany. Ny olona mafana tsy manao an'izany. Mitady lehilahy sy vehivavy mafana Jesosy. Raha tsy nafana Jesosy tsy tonga tety ambonin'ny tany ety hitady anazy sy hitady anao. Raha tsy nafana izy nijanona tany Jerosalema, fa maninona izy tonga tia tany Masaja, fa maninona izy tonga any Betamanga, fa maninona izy tonga tany Labrosonareo, mikotikoty an'io fonao io. Hafanana. Jesosy nge tonga hatrany anaty balany mamango ny fony olona, le olona mbola midera be any anatin'ny balany mihitsy, fa anginy Jesosy ihany ny fony, fa tona mpitiavana avy any, andeha ody mieritreritra, andeha hivavaka amizay, andeha hivavaka amizay aka, andeha hivavaka, mitsofoka hatrany anaty balany mihitsy Jesosy, mikotikoty olona. Tovy aleluia. Tonga hatrany anaty barany mihitsy Jesosy, olona mbola mankafy toka iny manomboka vangivangina ny fony, tampotampoka mitomany. Fiainako ty lesy tsisy raha manjary, za ty ngamba lesy hivavaka amizay. Jesosy mikoty olona anaty bara izy manamana. Aleluia. Tonga any amin'ny toerana rehetra any Jesosy, hafanana no mahatonga an'izany. Ny lehilahy nafana fo indrindra tety ambonin'ny tany di Jesosy. Misy hafanana ao anatin'ny fony, misy firetana ao anatin'ny fony. Raha tsy nafana izy tsy tonga tany an-tendrombohitra hivavaka, hafanana no mahatonga azy tsy mety mijanona mandra-parainy andro. Hafanana no mahatonga azy mandeha mifady anina 40 jours 40 nuits. Hafanana no mahatonga azy mitety arabe, tsy menatra, manambarany amin'Andriamanitra. Hafanana. Ranabavy, rahalahy, tonga anipiafo ety ambonin'ny tany aho Jesosy. Inona itsony no iriko raha fa tanteraka sahady zany. Hafanana no ilainy. Zany teneny namanao zany inona no ilainy hoe asio hafanana ao anatinao, asio firetana ao anatinao. Mangatsitsiky zany, tsy amintsika ty zany. Hafanana andeha monjy fotoam-bavaka. Misy olona nge mandinika anao mandeha mivoaka isan'andro, ny olona mandeha milanja poketra zany amin'ny 2:10 sasany zany, amin'ny 2:10 latsaka zany, ny olona mody milanja poketra, ianao re mivoaka ny trano ilanja poketra. Andeha hoaiza mongo izy. Ny andro alatsinainy, talata, alarobia, alakamisy, andeha asa. Asa inona miditra toandro be ohatran'izao. Jereny ny paoziny ohatra motomotina kely. Asa moa izy, andeha asa. Sasany moa le tia miditra amin'ny fiainany olona manaraka kaiky mihitsy aloha, arahany ianao. Jerena niditra bajagy, tsisy hevitry ny tsy vita. Tsisy. Tiano fantatry hoe mandeha ho aiza moa io. Ary misy miasa saina iny tsy mankaiza. Jerena tamin'ny telotelo iny ianao tonga tany an-trano, tafaverina. Mandeha izy. Misy olona miasa saina nge any. Talata ianao mbola tonga. Talata. Jerena ny paozinao miovaova. Ohatrany mavidy akanjo ianao. Sy miovaova ny poketranao, t-shirt anao, rahalahy, chemisenao. Izy karaha hitako mandeha mivavaka foana nefa karaha izy metimety. Mystère.
tena manao mystère sa ianao tsy nihitany olona foana isan'andro a kanefa misy zavatra mandeha, misy zavatra mitorina ao ambadika ao. Amen. Mystère avereny hoe mystère. Hafa mihitsy ange ny fiainanao e. Ianao ohatry nihitany makany am-piangonana, ohatrany tsy hitany mihetsika be zany kanefa ianao ohatrany manjary. Nefa misy olona efa tsembo-dratsy mihitsy ary tsy manam-potoana andehanana am-piangonana, mbola tsy manjary any. Ny afanamponao raha lasana bavy tsy avelan'Andriamanitra ho tsinitsinina izany. Za aloha de lehilahy tena mafana fo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra hatramin'izay ka hatramin'izao a, za tena mafana fo. Ary ny mamanareo koa de vehivavy tena mafana fo mihitsy. Ka tsy hitako zany ny antony ampangatsika anareo raha misy mangatsika ao. Raha lehilahy mafana fo, raha vehivavy mafana fo, ny résultat avoaka ny tokony mafana fo koa ianao. Alléluia. Zany tsisy mangatsitsika. Tiako be le hira fiderana anankiray io. Aza atao tapany, tsy atao tapatapany, aza atao tapany ny fanompone. Tsy zany? Aza atao tapany, tsy atao tapatapany, aza atao tapany ny fiderane. Izy zany aoka tena hafana ianao. Mirehatra ho any tendrombohitra. Mafana ho any tendrombohitra. Misy an'izany manana programme zany, tsy atory za androany alina fa hivavaka za androany alina. Zany ny tena mafana. Za na de tanora kely ohatry zao aza, fa za hitady an'Andriamanitra amin'ny hafanana. Za na de fa mama ohatry zao aza, na de fa papa ohatry zao aza, hitady an'Andriamanitra ao anatina hafanana. Na tsy hitako androany aza ny valiny, hitan' Jesosy ho hafanako e. Manomboka mety izy zany. Alléluia. Efa hitako aminareo nge le izy, fa ho amafisina fotsiny le izy androany. Ho amafisina. Za tsy tonga ny mpiafontsony any am-ponao efa misy ao, fa mikopaka anao ataoko zao mba tsy ho faty le afo. Fa raha misy pino tena mafana raha lasana bavy, mahita an'izany ato anatin'ity fiangonantsika ity, mahita hafanana ato anatin'ity fiangonantsika ity, mahita firehetana ato anatin'ity fiangonantsika ity. Fandraisana fanasany tombo zao rapitso, efa teo ianao maly, mbola eto ianao androany, io koa ianao mbola hitako rapitso. Jery anareo tany tendrombohitra ary fanaka ao amy amboninahitra. Ozy ato amineny, tena marinareo zany ety tendrombohitra ty. De ozy izy, tsy tokony mbola ohatra an'iny zay ozy izy, fa tokony mbola maro. Hitanao lavitra aneo aty tendrombohitra ty sady anaty ala, ka raha nahavory loatra an'ireny anao taty tendrombohitra taty, de tena nahavory olona ianao taty zany, fa tena olona reny. Lavitra nge sa tsy zany. Ny fotoana laninao eny andalana fotsiny efa adiny firy. Ny hafanana, ny dorinandro mahazo anao, fa tena mahita hafanampo ao anatinareo mahita firehetana ao anatinareo mahita tanora tena misy tanora nge ohatra anao zao zavakafany andaniny fotoanany, fa ianao tsy lany fotoana ianao ato amin' Jesosy eo, tsy lany fotoana ianao, tsy lany fotoana ianao, oia tsy lany fotoana ianao. Zara lasana bavy de tsy nanenina nanome ny marahina ko an'i Jesosy. Za tsy lany fotoana. Nandaniko an'izay taona maromaroko zay zany tao amin' Jesosy tao foana. Ary io sisa rehetrarehetra io de mbola an' Jesosy io. Mandra-pialako amin'ity tany velona ity an' Jesosy. An' Jesosy hoay za tsy mino hoe misy fiainana manja ankoatra n'ity any ambadika any. Ankoatra za tsy sura an'izany. Tena marina. Tsy mbola nandramako ny fiainana rehetrarehetra. Sarotra amiko no hiambo an'izany. Tsy mbola nandramako ny fiainana rehetra. Ampahampahany any no nandramako tamin'ny fiainana. Fa za tsy sura mihitsy. Amreo tsy nandramako reo, tsy misy tsara no ny ato amin' Jesosy reo. Raha lasana bavy karazany toka maro no nandramanao zay, fa tsy tsara no ny ato amin' Jesosy. Tsy haiko tsony hoe inona ny karazany toka am'izao fa ny ahitako azy amin'ny rimitra grande surface reny. Fa za mijery ny vidiny, misy tokana ray hetsy, misy tokana 3 hetsy zao. Nefa ny amamona mitovy any.
fa na inona narantoka sotroiny olona tsy misy tsara karaha amin' Jesosy. Manjangy ato amin' Jesosy ato raha lasana baba. Tsy hitanao milamina tsara avy ato amin' Jesosy. Tsy mamono tena noho ny ady tsainy zany ianao. Mafy ange ny ady tsika reto indraindray. Sa tsy zany? Misy fotoana tena iny mafy izy zany. De varina tato ato. Ny tena vaovao taloloha tao manko famonoana tena fa amizao fanoloanan-jazy. Fa taloloha tamin'ny février teo, sy janvier teo. Fa tamin'ity mars aty tsy tena hita. Fa mamono tena ny olona maromaro be teto majanga teto. Mamono tena maninona moa izy io? Sasany tsy navela hiaraka amin'ny olona tiny, sasany bedy, sasany fenao na inona. Ao amin' Jesosy misy anestesie. Misy pansement na fo maratra ato amin' Jesosy. Misy fanalefahana fanantenana ato amin' Jesosy. Misy antibiotika ato amin' Jesosy. Misy anestesie ato amin' Jesosy. Hey! Avarele, hey! 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 Wow! Aleo afana hoy Jesosy. Mafana amin'ny fitoriana filazantsara. Mafana rehefa masetra eo amin'ny fanompona. Ary nasendra tsy nahazo fanompona elaela voatendry tady azo. Mafana mitady an'Andriamanitra any amin'ny misy azy any. Por foy amin'ny fianakavianao fa mafana amin'ity fanompona an'Andriamanitra ity ianao. Tsy azo zongozonina amin'ity ianao. Tsy azo ampiamorona amin'ity ianao. Mafana manohana ny asan'Andriamanitra. Mafana manao sakrifisy ho an'Andriamanitra. Hafanana daholo zany. Tsisy mangatsitsika zany intsony. Tsy tavela aminao ny devoly. Rehefa tena mirehitra tsara ianao. Miangavy ahe. Ho an'izay mbola somary ambanimbany feo rehefa mivavaka. Andao mba hiteny mafimafy. Ianao tsy feterena fa atoro ianao. Mitenena mafimafy kokoa. Akaro ambonimbony volume anao. Tsy mbola volume anao tena zany akory tsy midika ataovy faratampony feo anao fa mba akaro ambonimbony volume anao. Akaro ambonimbony volume anao. Rehefa mivavaka ianao. Ny vadiny pasteur anay nampianatra anay tamin'ny batisy. Rehefa zay mifady anina. Ranada, ravavya, raha tiandra herinareo mivavaha mafimafy. Hay ao zany. Nanomboka ny teny mafimafy adeniko misy énergie midina aminao rehefa miteny mafy ianao. Hay tsy mitovy ka ino mivavaka mora sy mivavaka mafy. Amin'ny toerana fahana mivavaka mafy, tena mivavaha mafy. Satria misy toerana tsy afahana mivavaka mafy. Misy toerana tsy afahanao manandra-peo mafy. Fa raha mba tonga eto asandrato ny feo. Efa nahazo alalana tamin'ny fanjakantsika miantsoantso mafy eto amin'ity toerana ity. De mba hararoto raha lasana bavy. Zany no anisako ny tiavako le any an-tendrombohitra satria any afaka manandra-peo mihitsy. Hatramin'ny kibonao fisaka mihitsy mamoaka feo. Tsy hoe tsy maheno akory Andriamanitra raha ataonao mora izy. Fa ho tombotsoanao le anandratanao feo mafy. Mireheta ranabavy. Rahalahy malala. Aoka tena hafana ianao. Aoka tena hafana ianao. Rehefa mandihy tena mandihy iza. Tena mandihy. Tena mandihy tena mitsinjaka. Hozy anay fanga izy ty tena balina mihitsy. Fa ho aniza nga ny dihy. Atolotra ho aniza ny tongotra ao. Rehefa mba mandihy koa dia mba hovaovao fa tsy hoe dia zao fotsiny. Re olona mandra-pahafatinao zany dia zao foana ianao. Ninina gadina dia zao foana ianao. Ninina hira eo dia zao foana ianao. Re olona. Zao foana. Na dia hoe totorebika isika androany mbola eo foana ianao. Inona ny totorebika ohatr'izao e? Nefa raha zavatra fa io na tsisy bateria aza. Samba te hita zavatra ohatran'izany eto raha lasana vavy malala. Tenena namono mba ataovy zavatra fandray izy io hoe manomboka izao. Misy olona zay anatinatiny ao. Ozy le mpitarika fiderana teto. Nanentanentana ozy le mpitarika fiderana. Iara hitsangana ary tsika toy izy.
afandray zany oa. Aza mifampijerijery nareo. Alleluia. Fisy tena afo zany a. Hatram'izay rehefa naheno hoe andao hiara hitsangantsika de sasany moa zany efa tafatsangana rehetra vao manomboka hitsangana izy. Na ny sasany tonga de mitsangana. Fa vao niteniny mpitera hiaraka hitsangantsika. Zany ny atao fifoazam-panahy zany. Tsy zavatra amboarina na foronina fa misy zavatra mivoaka ho azy. Misy aingam-panahy, misy aingam-panahy mivoaka ho azy ao. Tany Afrika zay rehefa idera, misy anabavy zay teo alohako zay, teo alohako teo. Tsy fantatro zay Zulu angamba izy io. Zulu zany tsy hoe anarana foko ange le Zulu e. Henjana ho aty ranabavy ty zany rehefa midera izy toko izy. Ha! Ity aloha zany ho tsy tafa raha hoetiko mody any an-tanàny ty rythme ty. Satria ny ao aminay tsy mbola misy manao ohatry ty. Fa eto ndray efa afo ty tantara eto amin'ny fanay ny voninahitra ty. Na ho lanjainao aza ny sezanao ao anaty fiderana tsy isy anakanao eto. Sezanao afa tsy sezan'ny hafa. Eny zay mampahazo aina ny fanahanao raha lasa nabavy malala. Aleo tsisy bedy ny fiderana eto manomboka izao. Fiderana tsy misy bedy, fiderana tsisy bedy. Averena fiderana tsisy bedy e. Alléluia. Alléluia. Na ho tazominao zany volonao de hodikodinao. Tanao, Andriamanitra ty olona mamoaka ny ao anatin'ny fony ho azy. Satria amin'ny zavatra hafa vita ny olona zany. Reo Fanopona de ny olona amizay le ohatr'izao foana ohatr'izao foana. Ny olona nge mafato baolina zany avy mafato baolina. De nje namany de elana ohatr'izao, elana ohatr'izao, elana zao. De tsa miakatra eo amboniny am'izay ny sasany na ataony sasany atsangory izy. De misy mandoalika de manao ohatr'izao. Eny ambony terrain tsisy formation an'izany. Entraîneur tsy nanome formation an'izany. Fa zany ny toe manao zavatra avy any anatin'ny fo. Tiako hita eto zany. Olona manome ny fo no an Jesosy. Olona manome ny fo no an'Andriamanitra. Zay le anakatolory any fonao. Andriamanitra mitady zavatra pura. Inona ny ao am-ponao? Ino nomena azy? Mitady zavatra brut. Le ao anatinao tsisy montage. Ino nome ao an'Andriamanitra? Mahita an'izany olona an'izany manomboka izao. Mila olona tsotra mamoaka ny ao anatiny. Tsy olona ty fombafomba. Tsy olona na religion. Fa olona na fiarahana amin'Andriamanitra. Amen, amen.